Ny vondrona Star dia mikarakara fifaninanana Makassar izay nampitondraina ny lohateny hoe La Star dans la vie quotidienne des Malgaches. Tamin'ity andro an'ity indrindra no tolorana ireo mendrika ny loka tamin'izany fifaninanana Makassar izay notanterahiny vondrona Star izany. Nitolorana vondrona Star ny lokany ireo mendrika indrindra miisa 13 tamin'ilay fifaninanana Makassar izay nokarakarainy ary nampitondrana ny lohateny hoe La Star dans la vie quotidienne des Malgaches. Nahafahandreo mpandrainjara nanome lanja sy namoitra ny talenta nyity fifaninanana Makassar izay nikarakarainy vondrona Star ity. Ny fifaninanana Star natao tao Aogositra moa zany dia tamin'ny volana Aogositra ka hatramin'ny volana Septambra. Natokana izy io tamin'ny natokana ho an'ny grand public moa zany izany hoe afaka nandray anjara foa ireo teratany malagasy mihoatra ny 20 taona. Ny lohahevitra ny thème novoizina tamin'izay dia ny hoe Star dans la vie quotidienne des Malgaches na hoe ny Star na nivokatra Star eo amin'ny fiainana andavanandro ireo malagasy. Tao anatin'izay mihoatra ny 10 ny sary voarayanay teto manerana Madagasikara dia tao anatin'izay kosa 13 zany no nitolorana loka ho an'ny androany. Ao an'ireo 13 ireo dia hita mihitsy fa misy ireo sary tena nafinaritra tena original moa fiteny anazy izay ahitana hoe ohatrohatrany ahoana moa zany ahitana ny Star amin'ny fiainana andavanandro malagasy. Misy amin'ireo sary zao ohatra nahitana fotoana tao anatina famadihana, misy sary nahitana zazakely lalao kapsily, misy sary koa ohatra ny hoe sary ana produit recyclé amin'ny Star, misy hatramin'ny hoe sary koa tamin'ireo mpandrahanjara tao anatin'ny délestage izany hoe tena fiainana andavanandron'ireo olona zany no tantarainy tao anatin'ireo sary ireo. Nitolorana ny loka ho an'ny androany araka ny teneniko tao 13 no nahazo loka, mitovy daholo ny loka ho an'ny 13 ankoatran'ny voalohany dia izy 13 samy nahazo pakana boisson Star miisa 10 dia nahazo kanetina labiera THBC Gold miisa 20 dia nahazo koa goodies ary ny voalohany kosa dia nahazo ny laiky bolona ilay lela-bola 500 000 $. Nahatratra 10 ireo nitondra ny fandraisana anjarany tamin'ity fifaninanana ity. Nisongadina kanefa i Aiky raha tsy manohatra, informaticien avy eto Antananarivo izay mendrika indrindra tamin'ity fifaninanana Makassar ity. Izy no nahazo ny voalohany ary nahazo ny taratasim-bola mitetina 10 ariary sy goodies ary akora Star mitetina 2 ariary. Za ty sahatra zany hoe tsy professionnel fa